fahadanam-potsika sy ahazo soa avy amin'Andriamanitra. Amen. Mivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa nampahafantarina anay androany fa tena mampiadana kay no miaraka aminao. Dia tahirivo fanainao masina ary zahay Jesosy azoto hamaky ny teninao sy hivavaka aminao, hiresaka aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Aminareo aneny tompo tonga eo amin'ny pejy ho an'ny soratra masina isika. Izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo, raisintsika manomboka amin'ny andinin'ny fahafito hatramin'ny andinin'ny fahafolo. Deutéronomie valo amby roapolo, andinin'ny fahafito hatramin'ny andinin'ny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Hatolotra Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no hovoahana hanatonanao, fa lalana fito kosa no handosirany hiala eo anoloanao. Handito ny fitahinao aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao, ka hitahianao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao anao. Hananitranao firenena masina ho azy Jehova, araka izay niainanany taminao, raha mitandrina ny didin'i Jehova Andriamanitrao ianao ka mandeha amin'ny lalany, dia hitany firenena rehetra ambonin'ny tany, fa ny anaran'i Jehova no antsoina aminao, dia atahotranao izy. Romanina toko fahavalo andininy faraky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Romanina toko fahavalo andininy faraky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no ahatohitra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa fa ny zavatra rehetra. Iza no hampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanàna ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fanony aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondro vonoina no fijery anay. Iara hitsangantsika andray ny filazantsara. Araka ny filazantsara nosoratan'ny Jaona. Filazantsara nosoratan'ny Jaona toko faraky amby folo, diny andininy faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Filazantsara nosoratan'ny Jaona toko faraky amby folo, ny andininy faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia nisorony ny vato, ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: raha io misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinono fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona:
Vao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny Jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Vavaksika dia Andriamanitra raisy zanakary fanay masino dia mbola misaotra anao izahay satria mbola notantaninao. Misaotra anao izahay satria velona sy mahery ny teninao izay entinay mamakivaky ny fiainanay. Misaotra anao ihany koa satria mbola nomenao ny teninao izahay izay ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Amin'izao rehefa fotoana izao Jesosy Kristy dia niangatanay aminao ny fanainao masina hitoetra ao aminay tsirairay avy, ary na ho an'ny mpitory izany na ho an'ny izahay miaino ihany koa. Ka mitenena Jehova fa miaino anao izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Romanina toko 9, ny andininy 7:30. Romanina toko 9, andininy 7:30. Vakitsika rehetra aminaran'ny Tompo. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs selon la part celui qui nous aime. C'est lui qui nous fait vaincre. Izy io dia niraisin'ny Paoly amin'ny teny hoe Nikos, victoire ny dikan'izany, nazahoana amin'ny teny hoe Nike. Nikos zany amin'ny teny grika dia victoire. Ireo nahazo atao hoe Nikos ireo zany misy eo amin'ny 5 eo ny malaza indrindra. Ny fandresena malaza indrindra tamin'ny vanim-potoana tranainy any antikité dia voalohany ny mpanjaka nasandratra, intronisation zany. Fety be io, fandresena lehibe io satria maro ny teo mpanjaka. Dia misy fety maharitra herinandro ndraindray ray volana amin'ny sasany. Ny fandresena faharoa malaza dia rehefa misy ady ka nandresy ny firenena entina mitety tanàna ny zavatra babo azo avy aminy, na olona io na volamena na fitaovana na inona, ary misy rarahana fofona manitra ny lalana, izay hoe hanitry ny mpandresy. Ary mety misy zava-doza mihitsy satria indraindray vonoina eny an-dalana le babo. Fandresena ezinezina zany. Ny fandresena manaraka dia amin'ny fanatanjahantena. Ny fanatanjahantena zany tsy vitan'le hoe loka ihany tamin'ny andro taloha, fa nisy finoana tsy teo amin'ny jiosy ihany fa tamin'ny grika sy ny romanina. Jeux olympiques ny an'ny grika, jeux athlétiques ny an'ny romanina. Fa amin'ny olona mandresy amin'ny lalao olympiade zany na olympika zany dia heverina fa zanak'Andriamanitra dia midio eo izy nareo.
fa tsy mandresindresy ho azy ianao fa misandratra ho zanak'Andriamanitra mihitsy ianao ary mitena nalaza dia ny azakazaka ny tsovaly dia ny tontondro ny boxa sy ny sisa zany dia miafara amin'ireny fifandratrana tahaka ny gladiateur sy ny sisa ka le mandresy amin'ireo dia verina fa tsy tena olombelona tsotra ka miezinezina zany ny fankalazana. Ny fandresena manaraka dia ny fampakaram-bady. Everina fa ny mpampakabady zany dia tahaka ny masoandro mivoaka avy ao amin'ny tramony na ny fandrinana, zany hoe ny alina zany, dia miazakazaka mandritra ny andro zay le masoandro tsy voatazona zay mahery zay le mpanambady zay. Ary zay no mahatonga misy fombafomba marobe tamin'ny Moyen-Orient iny misy le vidina 5 endry sy 5 reny zay miaritory amin'ny alina hitsenan'le mpampakabady fa tsy hoe zavatra mora kory le fety atao fa misy olona miaritra mihitsy mba hahita izany mpampakabady zany miditra amin'ny tanàna. Ireo zavatra rehetra reo ihany misy vitsivitsy koa fa reo ihany lazaintsika hoe izay ny tenenan'ny Paoly hoe mbola mahery noho zany ianao. Manoatra no rem-pandresy ireo itsika amin'ny alalan'ilay tiantsika zany hoe mbola mandresy moatra noho ny mpandresy, moatra noho ny mpampakabady, moatra noho ny mpanjaka vao ny sanatra, moatra noho ny mpanjaka vao avy miady, moatra noho ny mpanao fanajanahantena. Satria ny mpanao fanajanahantena tamin'ny Grika dia verina fa Hercule na Héraclès no nanoratra no namaritra ny kianja filalaovana tao amin'ny vodin'ny tendrombohitra Olympe. Ka Héraclès dia demi-dieu satria zanaky Zeus, ny Persée sy ny sisa, zay verina fa mitapany Andriamanitra mitapany olombelona. Ka ianao izy Paul mbola ambony no zany. Jereo mitoerana metrahan'ny Paul antsika. Zay mahatonga azy miteny nous sommes plus que vainqueurs. Manoatra noho ireo Nikos ireo isika. Maninona moa lazain'ny Paul fa itsika moatra noho izy ireo? Izy ihany no mamaly azy. Satria tiantsika Andriamanitra. Zay ny zavatra voalohany Paul hoe tiantsika Andriamanitra. Tiantsika amin'ny andininy 1:30, 2:30, vakitsika andininy 1:30 sy ny 2:30. Ahoana ho sisa? Inona ary nolazaintsika na amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, izy natolotra antsika. Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolona monja antsika rehetra izy. Tsy omena antsika miaraka amin'ny maimam-pona vova ny zavatra rehetra. Ny sarobidy indrindra amin'ny Andriamanitra hoy izy inona indray ny mbola lazainao. Tsy misy ambonin' zany hoy izy ny fitiavana ny zanany lahy tokana nomeny anao. Ny ankoatran'izay fony satria ny sarobidy indrindra efa nomeny anao zay le fitiavana. Tsy ampahafiry ny zanak'Andriamanitra ny zavatra tadiavinao amin'ny fiainana na iverinao sarobidy indrindra azy. Fony ho anao io ho Paoly apôstôly ka manoatra noho ny mpandresy isika fa na ny zanona ary nomeny tsy ho fony aminao ve na fahasalamana, hery sy tanjaka, harena, fananana. Fony ho anao zany satria na ny zanana ary fony ho anao amin'ny fitiavana ianao. Zay ny zavatra voalohany hoe mandresy ianao satria tia ny tompo ianao. Amin'ny 5:30 vakitsika. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana vava, safahatrana, safanenjena, samosara, safitanjana, saloza, sasabatra. Zay le izy. Ny zavatra tsy afaka misaraka amintsika dia ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ny fitiavan'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia azon'ny olona alaina aminao fa io reriny tsy azon'ny olona alaina aminao. Mety misy fahoriana, mety misy fahantrana, mety aboridy amin'ny olona ary ianao ozy izy fa io zavatra anankiray io tsy azonao. Mety alain'ny olona daholo ny fanananao, ny hainao, ny vadinao ary tsisy zavatra tsy hain'ny olona angalarina amin'izao. Fa ny tsy hainy angalarina dia inona? Ny fitiavan'Andriamanitra. Tsisy mahafaka manala an'io aminao. Ary Andriamanitra mitenanao tiako ianao hatramin'ny farafofonainao, fahasakasakao. Zay mahatonga le jiolahy teo an-kabanan'i Jesosy teny rem-bava, ahoana ho Jesosy anino ianao no amiko any paradisa.
fa zaingina izaho miara le tamin'ny ankavia tsy avotra. Andriamanitra miandry anao foana, tiany anao amin'ny zavatra rehetra, ary zay le Andriamanitra zay. Mandram-pialany fofonainao dia mity anao Andriamanitra. Ary zay ny zava-dehibe indrindra fa nankoatran'izay afaka alany olona aminao. Ary zay no sary eo amin'ny Jaona 1:20 nivakiana teo. I Lazarosy manko antsoina hoe le tian'i Jesosy na le sakaizan'i Jesosy, izy mianadahy aby. Maty Lazarosy. Sy ninony herin'i Jesosy, rabaviny sy ny sisa. I Jesosy efa miteny hoe zany fananganany maty sy fiainana. Mbola mino tsy mino. Tsy voalazako va fa raha ino anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Esory ny vata. Izay le fitiavan'i Kristy zay. Fitiavana mihoatra noho ny fahafatesana. Kanefa le teny hoe esory ny vato sy le teny hoe Jesosy nananitra ny masony dia matoa ny teny na verbe mitovy io amin'ny teny Grika. Manala, manesitra, manokatra, lift up amin'ny teny Anglisy. Dia izy io zany mitovy ary fetsy le mpanoratra. Ny antony dia tsotra. Misy vato be ambaravaran'le fasana. Mihidy eo zany le maty. Nesorina ny vato ho ny vakiteny teo. I Jesosy rehefa nasorina ny vato dia nanokatra ny masony izy dia niandrandra ny masony. Voambolana mitovy reo. Ndikan'izany dia hoe rehefa sokafanao ny vatonao ny fonao dia mijery anao Kristy. Zay ny dikan'izay. Sokafany koa ny masony rehefa sokafanao ny fonao zay fo vato. Zay ny dikan'io. Mitovy ny verbe na matoan-tena amin'le hoe nesorina ny vato sy le hoe nananitra ny masony Jesosy. Misy dikany amin'ny mpanao heviteny matoa nataony mitovy io. Dia izany ny fitiavan'i Kristy anao ka mahatonga azy manontany hoe anaka tolory ihany fonao. Mba ho sokafany ny masony dia hijery anao izy. Dia hoy izy hoe mivoa Lazarosy. Iko hoe saritsika gaitsika le mihidy ao. Mihidy amin'ny fonao, amin'ny aratsinao sy ny sisa ianao le mihidy ao, izaho le mihidy tao. Dia hoy izy hoe esory ny vato jereko azy mivoa tao Lazarosy. Kanefa rehefa nivoaka ny taony maty dia mbola nisy inona moa amin'ny mahamaty azy? Mbola nisy lamba-paty. Besika koa ny kristianina mbola mitaritarika lamba-paty. Mbola mifonofony lohan'ny sasany, ny tanany mbola mifatotra. Vao mifoha azy amin'izay. Vahao izy. Ary zay le fitiavan'i Kristy. Ao ny kristianina mbola mifatopatotra amin'ny zavatra maro samihafa. Mbola misy fofom-paty, mbola manao fiainany maty, mila vahana. Ary zay ny fitiavan'i Kristy zay. Mila vahana. Mila vahana. Ary tonga amin'ny tenin'ny Jaona ao amin'ny Jaona 1:10 hoe avy ny andro sady tonga ankehitriny andrenesany maty rehetra ny feno zanak'Andriamanitra zay mandre dia ho velona. Izay ny fitiavan'i Kristy. Mety misy zavatra maro saritsary pahafatesana manjoanao ny tonony teo hoe fahoriana va, fahantrana va, fanenjena, ireo le sarin'le fasana. Izy hoe esory le vato. Zay le fitiavana. Vahao izy. Efa mijery azy Kristy. Ianao koa jereny Kristy amin'ny fitiavana. Te hitantananao izy, te hitondranao izy amin'izany fandresena zany amin'ny fiainanao. Ary tsy misy olona azy izy ny tena mampandresy anao. Ary moatra no rehetrarehetra reo ianao, na ny mpanao fanatsahantena, na ny mpanjaka, na ny idina, ny fandresena tia nomeny anao. Satria tsy ety an-tany ihany fa hatraiza hatrany an-danitra. Zay ny antoka voalohany izy Paul hoe nous sommes plus que vainqueurs. Manoatra no mipandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika satria izy zany hoe tiantsika izy. Fa ny zavatra faharoa dia izao hoe miaro atsika izy. Miaro atsika izy. Amin'ny dininy faharoa amin'ny 30 hoe tsy niaro ny zanany lahy. Andriamanitra momba atsika izy atohitra atsika. Izy ny miaraka amintsika. Zay le Andriamanitra zay. Izy ny momba atsika. Aza matahotra ianao fa momba anao aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Ndegny vakitsika ny dininy fahatelo amin'ny 30 sy ny fahefatra amin'ny 30. Andininy fahatelo amin'ny 30 sy ny fahefatra amin'ny 30. Romanina 9:9. Amin'ny anaran'ny Tompo. Iza no hampangan'olom-bofidin'Andriamanitra?
Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifola ho antsika. Zay le fiarovana. Itsika zany misy miampanga. Iza ny miampanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra? Ny voalohany miampanga antsika dia Satana. Dikany hoe Satana dia mpiampanga. Nantsona hoe devoly na diabolos. Dia hoe diabolos dia avy amin'ny teny greko hoe dia à travers fro ny dikan'izany. Le mamakivaky, diaphragme, diamètre, diagnostique. Le dia rehetra dia zavatra mamakivaky ampivoany zavatra anankiray. Dia ny balo manipy, diabolos. Ny devoly dia le mitsofoka anelanelanareo, dia manipy anareo. Zay mahatonga azy mampiady ny mpivady, mitsofoka anelanelan'ny mpivady. Mampiady ny mpianiky, mitsofoka anelanelan'ny. Mampiady ny mpiara-manompo, mitsofoka. Mampiady ny firenena. Zay ny dikany diabolos, dia à travers fro. Dia ny bolos manipy. Zay ny asa mitsofoka dia manipy. Ary zay le mpiampanga. Noho izy tamin'ny Job. Andriamanitra va miteny lehilahy marina le rangahy izy. Ozy izy. Filanjavitra fotsiny kity kely ny fahasalamana dia hitanao fa tsy vavaka tsony io. Kity kely ny zanany, kity ny vadiny. Dia hitanao fongany nareny Job. I rangahy iny zany dia miampanga anao andramanalina. Itsika raha te tsy anjely fa misy fahotantsika, izy koa vao mainka manosika. Izy ny ampanga n'olona momba fidin'Andriamanitra. Ary ny miampanga antsika koa ny namantsika ihany. Fa tsy marina moa. 700 ny zavatra amin'ny jerenareo amin'ny aina aman-jery dia fiampangana avokoa ankolaka. Lokoana daholo ny olona rehetra. Tsangana ny olona anankiray lotona. Tsisy lotona na mpitondra vavahana na iza sa tsy zay mola izy. Sisy olona manjary zany eo raha azoko tsara asehony eo. Rehefa tiany dokafiny indray ny olona dia lasa anjely. Zay ny fomba ny olona. Izay le hoe misy miampanga isika. Ao ambadika tsy tamaso ny devoly miampanga. Eo amin'ny fiarahamonina misy miampanga anao. Ary zay ny ilana ny Andriamanitra. Andriamanitra ny manamarina. Raha andro olombelona ianao anamarina ianao, ianao ny raisiny eo. Sy ny olona rehetra ao amponja ny diso anatrehan'Andriamanitra. Ary zay le Andriamanitra manamarina. Fa ny olombelona dia manana fijery anao sy Satana dia zay foana. Raha mandray ohatra amin'ny tena koa amin'izao andro mazava zao mbola misy olona mihevitra hoe irakitra rehefa mirava dia entiny pastera moty. Mbola misy mihevitra an'izany. Ary tsy vitany mientokosa olona izy fa mitory ary amin'ny lehibe dia ianao voantsy hoe pastero mirakitra chapelle moa mankaiza, makany amin'ny pastera sa makany amin'ny chapelle. Mba olona lehibe misena ihany ianao ametrany olona fantenitra an'izany dia fantatra hoe raha matoa manao an'izany. Dia efa misy mba misy raha. Rehefa lokon'ny olona anao tsisy azo atao fa dia zay ny fijerin'ny olona dia fa zay zany. Ary zay ny ilana ny fanamarinan'Andriamanitra. Andriamanitra misy fotoana Andriamanitra rery no afaka manamarina anao fa tsisy olombelona afaka manamarina anao. Ary zay le risamo. Ary zay ny antony Jesosy Jesu Kristy eo ankavanany ray satria kaitsika misy miampanga. Na ny tenantsika koa miampanga antsika, ny conscience-tsika sa tsy zay moa. Zay le hoe aloha enjen'ny omby toy zay. Itsika zany misy miampanga manomboka amin'ny tenantsika, ny ao an-tokantrano, ny fiarahamonina, le rangahy komanao ambadika ao, dia zay ny ilana n'Andriamanitra manamarina antsika. Fa itsika izy mifoha maraina dia efa voaloto. Rehefa misy manosotra. Ary zay le fiainana. Ary ndraindray manahirina fa misy fotoana ianao tsy afaka mihetsika amin'ny 9:30 hoe noho ny aminao ny namonoana amandraky. Toy ny ondry vonoina, voalala voatango. Bibilava vonon'ny olona hozy izy tsisy tanana, tsisy tongotra. Anarany fahendrena malagasy zay ny fahendrena malagasy. Dia misy fotoana zany tsisy. Dia eo ianao dia tapidalakale, zay anovan'ny olona anao tsindriny eo ianao dia tahaka izay mbonianitra ianao, tsy ameny toerana ianao, blokeny ianao naizanaiza, tena bloke tokoa ianao. Andriamanitra rery no afaka manamarina anao. Satria izay ny fomban'ny olona zay. Ary rehefa mampandresy izy dia nivakiana tamin'ny Deutéronomia teo. Deutéronomia 20 teo.
rehefa mampandresy anao izy. Le olona manafika anao raha lalana ray izy lalana fito misaraka fito satria taitra loatra dikan'izay taitra loatra resy tosika mitambatra izy fa aveo izy misaratsaraka fito izy satria resy andidiny fitahina aminao izy ny fitoeram-barinao ny asany tananao ananitra anao firenena izy misy condition hoe raha mitandrina ny didiny Jehovah ianao zany no tiany tompo atao aminao amin'ny zavatra rehetra tia atsika izy ary mbola miaro atsika Paoly apôstôly ary ny teny ao amin'ny Filipianina toko 4 anisany mbo tsara amin'ny fampahirezana amin'ny fandresiny. Filipianina toko 4 andininy 9 sy ny 7 andininy 9 sy ny 7 efa nresantsika ito amin'ray mandeha. Filipianina toko 4 andininy 9 sy 7 vakitsika aza manana inona vahoaka ny fafana sy ny fofona mba amin'ny fisaorana ny ritinao manambara amin'ny fangatahana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadan'Andriamanitra mihoatra ny falana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra ireo amin'ny Kristy Jesosy. Io zany tena anisan'ny mbatiko hoe aza manahy fa zao ny fiadan'Andriamanitra mihoatra que surpasse toutes les sciences mihoatra ny falana rehetra mety hoe ianao hamahano ny olanao mihoatra ny fiadan'Andriamanitra zany satria ny anazy miainga amin'le anatiny indrindra une heure partout izy nareo ny fonareo sy ny hevitrareo any no miainga ny fo zany fo be ny fihetsem-po ny fitiavana ny ao anatin'ny fo no arovana voalohany satria io no mahafaty indrindra ary ny faharoa ny hevitrareo raha miteny ny hevitrareo zany izy maindo izy nareo ny projetnao rehetra miainga io i projet na planinanao na vinanao visionanao io misy mangalatra de le devolo mangalatra azy vao miainga io de angalariny zay mahatonga ny tsy mety tateraka zavitreretretinao amin'ny taonao abanao zao poiky teo aminy teo satria vao miainga io misy ary na amin'ny nofinao misy mangalatra ka mahatonga ny ankizy sasany sangisangy ratsy miteny hoe ny nofo mba tateraka de le nofo anankiray zay ny ankizy mbalala zany fa sisa rehetra na mahazo vola be anao tsisy tateraka fa le anankiray tateraka fatotra zareo la izy tamero na angalary ny devoly hatramin'ny nofonao de solony nofo ratsy miainga ao ny halatra ny vinavinanao zany hay zany ty halatra ty zany misy natao hoe propriété intellectuelle zay arovan'ny fanjakana ny arena ratsaina fa ity zany mbola ambony zay satria mbola vaonao invention ianao de efa misy mangalatra zay mahatsara be ny ty tsorany anankiray ty hoe ho arovana ny fonareo sy ny hevitrareo vao mitetitika ianao hoe ianona ry mba endro alaiko vady py lasany sasany efa mbo mitsiry ianao ay mombary zany izy devoly de vao miainga io de misy mangalatra ary zay ary zay ny ilana ny mivavaka ary zay ny ilana mivavaka oreny zanakao reny mba mivavaha zay mahatonga atsika tsy manao tsodrano tsony hoe de nahazo patsakarany pakakitay iny mako taloha iny fa efa mba hoe nahazo enjenera nahazo zao rehefa teraka ny zazy satria mba izay no asisika ao aminy tsy ho angalary ny devoly zay ny fanao amin'izao satria miainga avy aminy io ary zay zany zavatra ngeza be miaro tia atsika mitompo ary miaro atsika izy mandra mahatonga ny hikipiny masotsika satria na ny projet tsika raha vinavinatsika efa arovana ary tena zava-dehibe zany angatao fiarovana arova ny eritreritro rehetra ny fikasako rehetra izay misy ireny fikasako de ao aminao fa raha tsy ao amin'ny Andriamanitra misy mangalatra eritreretra hoe tahaka ny trésor anankiray coffre fort anankiray ny projetnao rehetra tehirizo amin'ny Andriamanitra mba tsisy angalatra de ho taterana miaraka amin'ny Andriamanitra zay ny mahatonga ny Paoly miteny hoe manoatra noho ny mpandresy isika satria vao miainga ny zavatra rehetra de fa misy garantie amin'ny fiainanao hatramin'ny farafofona itsika metezy ianao hiankina amin'Andriamanitra mandrakariva miara aminy ninina mitranga ozy izy mety tena resy ianao fiainanao fijerenao azy ny olana rehetra tahaka ny ondry tampo dalakale
nefa tabidio fa tian'Andriamanitra taninao ary miaranao izay mizavatra rehetra. Ho aminao zany fitiavan'Andriamanitra sy ny fiarovany zany ampandresy anao izy. Amen. Andeha ary iombom-bavaka isika. Ary Andriamanitra tomponay eo. Indreto vahoakanao izay mitana firaisana aminao. Misaotra anao ny amin'ny teny izay nomenao anay teo. Nampianaranao sy nampahatsahivinao teo aminay hoe mpandresy izahay satria tianao. Mpandresy izahay satria
miaro anay tokoa ianao. Andriamanitra mampandresy ny vahoakany io, indretoreto vahoakanao. Na eno ny fampianarana nomenao anay teo, fa tena miaro anay tokoa ianao, mitarika anay tokoa ianao, ka mampandresy anay amin'ny fahoriana, mampandresy anay amin'ny fahantrana, mampandresy anay amin'ny hazakazaka, mampandresy anay amin'ny ady maro samihafa, mampandresy amin'ny fampakaram-bady. Mitarika anay ho mpandresy manoatra lavitra noho izay iverinay ho sarotra ianao. Ny fitiavanao Tompo no hany tsy azon'olona ravaina sy arodana, satria aorinao ao anatinay izany. Fitiavana izay manesotra ny vatoefitra ny fahazavana sy fahavelomanay ao aminao. Jesosy Kristy mpiaro sy mpanamarina anay amin'ny fiampangany devoly eo, indretoreto vahoakanao. Tsy miafina aminao ny fahasarotana maro samihafa izay mandrendrika azy ireo ankehitriny. Ampandreseo avokoa ireto vahoakanao tsirairay avy reto, ny marary, ny kivy, ny ory, ny tsy manana, ny gejen'olana samihafa. Ataovy mahita ny tara-pahazavan'ny fampandresena avy aminao avokoa izy rehetra toy, mba ahafahany tsirairay avy hiala avy ao anatin'ny fahoriana, hivoaka amin'ny fitahinao mahatretrika ho amin'ny fifaliana. Ivavaka izay Tompo ny amin'ity fiangonanao. Tsy miafina aminao ireo ezaka, hazakazaka maro samihafa izay tanterahina eo ny amin'ny sahan'ny FJKM izay fiangonana naorina ao Jesosy Kristy. Anao ane Tompony hitarika amin'izany, hanolo-kevitra, hanolo-tsaina, ary hampandresy amin'ny ady rehetra izay hiadivana amin'ny devoly ao anatin'izany. Mivavaka izay ao an'ity firenenay, tsy miafina aminao Tompo ady maro samihafa izay mahery vaika sy mijoro eto anivon'ny firenenay. Jereo amin'indra fonao Tompo ny vahoaka rehetra, miantomboka avy ao amin'ny mpitondra eo amin'ny firenena, ambony indrindra ka hatramin'ny ambany, eo amin'ny fitondrana ny fiangonanao, fitondrana maro samihafa ato anatin'ny firenenay Tompo, dia anao aneno hitarika hanolo-tsaina, hampandresy ary hananana fiadana mpo fiadanan-tsaina eo amin'ireo vahoakanao. Tsy adininay Tompo ny mivavaka ho an'ity olomba fidinao, Reverend Dokotera Mikael Rakotozafy mianakavy. Anao izay nifidy sy niantso azy tao anatin'ny maro, hitondra ny fiangonanao, hitarika ireo vahoakanao, no hanolo-tsaina, hanome hery tanjaka fahasalamana, hampandresy azy hatrany amin'ny ady maro izay atrehiny eo amin'ny devoly amin'izany. Taio Tompo ireto vahoakana tsirairay avy, ny faniriany tsirairay avy dia taio tanteraka. Tsy miafina aminao ihany koa ny fianakaviana, ny ankohonana izay nanatanteraka ny fitiavana ianao teo. Andriamanitra Tomponay io, mivavaka ho azy ireo izay. Anao ane Tompo no hitarika azy hanome fifaliana hatrany, ary hahitany fandresena avy aminao amin'ny ady rehetra tiny. Maro Tompo ny zavatra tena angatahy, kanefa kely ny fisainanay. Anao Andriamanitra izay mpampandresy, izay Tompo nandresy ny hatramin'ny fahafatesana, no ampandresy anay tsirairay avy
amin'izay rehetra ataonay. Ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahanay izany. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, aoka isika hiaraka hitsangana hanonona ny fanekempontsika ao amin'ny tompo. Andeha ary isika hiaraka hanonona ny fanekemponona laharana fahatelo ao amin'ny liturgia manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana itsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy itsika i Kristy. Mino ny Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy tady samonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maly sy an'io ary mandraka izay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao vabatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ente mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fivaliana ho antsika ny mandray ireo tabantsika nitateraka ny sakramentan'ny batisa ho amin'ny zanany. Ny ra-pahavala 720 nandiny ny voalohany sy ny faharoa no raintsika hiomana amin'izany izy ireo hiatrika ny alitara masina. Fivaliana ho antsika ny mandray ito avantsika reto n'olotra ny zana amin'ny sakramentan'ny batisa. Hoenontsika ny teny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomenahy ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany. Koa mandehana ianareo, atao mpianatra amin'ny firena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary io zany momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny tanànako mandimy anao mba ho fanekena mandrakizay, mbo Andriamanitra ao sy ny tanànako mandimy anao aho, ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na izy ianareo nitafy an'i Kristy, natao batisa ao amin'ny Kristy, mitafy an'i Kristy, ka tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Misy fanekena ilay ny fiangonana aminareo, valianareo ak' izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Eka ianareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanombotr'Andriamanitra mahatoky, hahatonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanareo rehetra? Eka ianareo ny antantaran'ny fiangonana amin'ny zaza io ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavan-dehibe izao, hanekeny an'i Jesosy ho Tompo, azo hery izy ka handany asan'ny Satana rehetra. Vonona hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ary hampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo? Eka ianareo va ny hampianatra azy ny antony izao fanao batisa izao, ary ezika ka hahatonga azy mpanefana samy Tompo? Angataka anareo ary todikana amin'ny fiangonana na mahafampahabe maso zany fanekenareo zany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ijorona na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanombotr'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanateran'ny fiangonana amin'ny zanakay, fitezana rehetra, aka ny filazantsara tokony atao aminy,
mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoava-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao. Tsy anekeny Jesosy no tompo mahazahoany hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny mivavaka ho azy sy hampianatra azy mivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay mitaona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay anaterahana izany. Amen. Mandre nareo Andriamanitra matoky azy fa ny herin'ny tanterahana amin'ny fahalemena. Dia isika angataka ny fanahy masina eny amin'ny 787 rano tsy mba mahaso. Ivavaka isika. Andriamanitra ray tsy toa tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentan'ny batisa, koa mitalao aminao izahay reny. Manatre anay, aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha no mamelombelo zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ani izao. Ity zaza atao batisa ity ani, ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy, ary ampiresy endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ho mandrakizay. Ifalianao anay, Tompo, ny fahatanterahan'ny faniriny reto ray aman-dreny reto. Satria miombonay anao amina Jesosy Kristy ny zanany, ka ho isan'ny vahoakan'ny fanjakanao. Ny angatainay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba hahazoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Momban'ny fahasoavanao ani, miezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatainay izany vavaka izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Andria mamonjy ny rinina soa miangaly nofy. Andria mamonjy ny rinina soa miangaly nofy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny tompo anaka aza matahotra. Efa niantso anao efa nanavotra anao ianao. Intso zao zao ty zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Mira fanampy masiva amin'ny 30 anao antsika ny fisaorana.
Zany koa ny manany avantsika zay hanolotra ny tenany amin'ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo. Fifaliana ho antsika mandray ty namantsika tia mba hiditra ho isan'ny mpanay fanasan'ny tompo handray ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo. Vavolombelon'ny antso ny tompotsika ary tsika mpanay fanasan'ny tompo reto dia manavoa koa ny fanekena ataotsika. Efa nampianarin'ny fotompolona kristianina izy na tanteraka ny fanekenany tamin'ny batisa atolotra tsika kehitriny mba ho amasinina. Ndesika mpiray ny fotsika hivavaka ho azy angataka ny fanay masina. Ivavaka isika. Ary ray mandrakizay eo. Misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antso ny fitiavanao anatinanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo. Ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny hirotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy eo amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana isorany dia indro tonga eto anatrianao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo, mba enoy re ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy ity.
resy koa izay rehetra anio amin'ny firesana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Enotsika ny teny fanorenana izao fanokarana izao, ny tompo izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry. Raha misy olona tahanaraka aoka izy andany tenany, hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka. Fa na izy ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na izy navery ny ainy ny amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soa azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Inona ny meny olona ho takalo ny aina? Fa na iza nanao ny sitrapony raiky izay nan-danitra, izy ny raha lavaka nabavoka ary renitra. Ary amin'izany nazovona naikano hatreny olona, eke kosa izy natreny raiky izay nan-danitra, fa nazovona andahano hatreny olona, ho lavoko kosa izy eo natreny raiky izay nan-danitra. Noho izany teny tompo izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminao. Ianao va min'Andriamanitra paratsika sady tiatsika izay anan-danitra, manomeny Jesosy Kristy tompontsika, zanany lahatokana izay maty sy nitsangana ho maty ho famonjenantsika. Mino aho. Mihinan'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianao? Mino sy manaiky aho. Moa ianao manaiky ho amin'ny tenanao ny fanekena tamin'ny batisa izay efa nandraisanao ny fanahy masina, ka zany fanahy masina zany mampizotra anao amin'ny lalina fiainana kristianina, ka hiezika anao ho tian'Andriamanitra ka toy ny sitrapony, ahatsiaro ivavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompoam-bavahana sy fanasan'ny tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky ny tisiakatoa aho. Voakary anao noho ny anaranao hitodika anao amin'ny fiangonana, hanamafy ampahabe maso izany fanekenao izany. Izao andriany avy lalaina iandry antsoa miajadina dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompo sy mpamonjy ay. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena, ka ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Nanapa-kevitra ny andray mifanasan'ny tompo izay hanehoany mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony, koa ezaka ao ambany fitarihan'ny fanahy masina, ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, amin'ny vavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isamino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandrona voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako, ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomenay mba hanompo azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iakinako anatanterahako izany rehetra izany. Ny herin'Andriamanitra dia omena aminao satria ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Andrianay volalena iandry any Antsoa miajatiana. Andrianay volalena iandry ny Ntsoa miajatiana. Noho izany fanekena nataona teo izany, dia amin'ny anaran'ny raisan'ny ka rehefa namasina dia manokana anao izay, mitsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao indray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra iray tsy toy izay fa niantsona ala tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorina nampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrina avy any ambony, mahiresy sy mahatanjaha fa ny tompo momba anao. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izahay no hity ora nomenao, ienanay eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao ray eo, ity mpanomponao ity, izay vao nanamafy ampahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray eo, no niantso azy, ka namaly izany antsonao izany izy. Taio ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fatrikinanao, ka mba homeo azy ny hery haretany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy hanatona ny latabatra ao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany. Ampatanjaho ny finoany mba tsy ho azo ozongozon'ny fanantenana samihafa ary ampaherezo amin'ny fitiavanao izy. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasany lalandava mba hitomboany amin'ny
fahalalana izany fitiavanao zany, ary sehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asanao. Mivavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny handroso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay fanampana ny tenainao ho an'ny zanakao. Eno izahay reren'ny famindram-po faminaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Rehefa zany Tompo vaovao, tany mafy ny anana mba tsy siaka ny satroboninahitra ao, mandehanana ka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra anoatra noho ny mpandresy. Amen. Hira fanampivahivatra amin'ny telopolo ny sorantsika ny Tompo. Fikambanana katekomena no anohy ny fisaorana raha manana iry izy ireo dia alohan'ny vaovaon'ny fiangonana ndao arynareo raha io.
Manapaka ao ampontsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolony ho an'Andriamanitra iray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra, fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panaon'ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Koritiana voalohany 5:17-20 sy 20. Toy izao indray amin'ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny alahady 20 ny volana aprily no anatanterahany Birao fiangonana ny fivoriana isam-bolana, manomboka amin'ny 7 ora maraina ary ny mpihevitra rà kosa dia amin'ny 7 ora maraina. Ny komitiny Jobily dia manentana antsika hatrany ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny pôlô izay jifaina 3 alina ariary. Io pôlô io no fanamiana iraisantsika any amin'ny fitsangatsanganana ny alatsinain'ny Pentekosta. Vaovao avy amin'ny sampana VFL. Tsy eto toerana izy ireo fa lasa namita ny anjara asa fanimpony any Manjakandriana. Manentana antsika mpianakavin'ny finoana ihany koa fa ny volana Mey ho avy izao dia anjaran'ny VFL. Ko anatanteraka rindran-kira iarahana amin'ny antsan'i Kristy izay atao ny sabotsy 2 volana Mey ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany izay atao eto am-piangonana. Ny tapakila dia azo raisina eny ambikambana rehetra, jifaina amin'ny vidiny 3,000 ariary ny tapakila tsotra ary 1 ariary kosa ny fanasana. Mankasitraka antsika ny amin'ny fanohanana, mirary ny sosiny tsara ho antsika ihany koa, tahiny tompo. Vaovao avy amin'ny sampanasa fitoriana filazantsara. Ampatsahivina isika fiangonana fa ny tolakandro manomboka amin'ny 3 ora ny fampianarana momba ny toe-po amam-panahy kristiana hiantrehana ny krizy izay iarahana amin'Andriamatoa Barinarivo Radosoa izay mpitandrina président synodaly any Toamasina vavahadin'ny filazantsara. Sampana Sekolelahady. Miverina ny ratsana-tanketsa ny ho ariva amin'ny 3 ora. Hafatra ho an'ny ray aman-dreny. Efa akaiky ny fanadinana koa manentana antsika hatrany mba handefa ny ankizy hianatra isaky ny alahady manomboka amin'ny 7 ora maraina. Sampana Dorcasy. Finaritra. Ny iray volan'ny sampana Dorcasy dia nataonay hanaovana ny asa sosialy. Izany dia tafiditra amin'ny fitezananay sampana ary entina ihany koa hanatanterahana ny adidy izay napetraka aminay. Eto ary izahay dia misaotra an'Andriamanitra lehibe no nahafahanay nanatanteraka ny fitsidiana ireo zazamania miisa 520 teny amin'ny Anosiala Ambohidratrimo, ka nahafahanay niaraka nanao fitaombava tondra fandraisana anjara ho azy ireo vary 50 kilao sy voamaina 10 kilao. Mitoy ihany koa ny hetsika varotra